Mieritreritra ny hametraka ny sakana ara-pahasalamana eny amin'ny fidirana Antananarivo, indrindra fa any amin'ny lalam-pirenena faha-7 ny prefen'Antananarivo renivohitra, ny jeneraly Angelo Ravelonarivo. Nanazava izy fa noho ny fitombon'ny isan'ny olona voan'ny Covid-19 any amin'ny faritra Vakinankaratra sy Matsatra ambony no antony andraisana izany fanapahan-kevitra izany. Iso izy ny fangatahana atao eo anivon'ny taliparitry ny fahasalamam-bahoaka eto Analamanga mba hametrahana izany sakana ara-pahasalamana izany. Araka ny fanazavan'ny taliparitry ny fahasalamana dia fitsiriam-pahasalamana no atao eny anivon'ireny sakana ara-pahasalamana ireny mba hahafantarana ny toe-pahasalaman'ny olona miditra eto Analamanga. Mbola halalaka araka izany ny fifamezivezeny eo amin'ny samy faritra. Tsy handalo manoloana ny filankevitry ny monisipaly ny tanànan'Antananarivo intsony ny fanapahan-kevitra mikasika ny tetikasa fiarandalam-by an-tanàn-dehibe sy ny fitaterana an-tariby raha nitapaka nandritra ny latsabato izay nitaterahany mpikamana ao amin'ny filankevitry ny monisipaly. 20 tamin'ireo mpifidy 450 no nanome fahefana feno any mpitantana ny tanàna ka ahafahany mandray fanapahan-kevitra avy hatrany amin'ny fampiarana ny dingana rehetra ho amin'ny fametrahana ny tetikasa fiarandalam-by an-tanàn-dehibe sy ny fitaterana tarby. 20 kosa no nandà raha toka nisy iray ny safidy ny tsy fidy. Olona 9 avy eo anivona ivitoerana fitaizana ankizy any Tolagnaro no voamarina fa tratra ny koronavirus. Raha ny loharano Vaovao avy amin'ny fiadidim-paritry ny fahasalamam-bahoaka nosy androany alarobia, omaly talata no hita ireo tranga ireo. Tsy misy mahatsapa tranga fahasarotana hatreto ireo marary ireo. Efa mihiboka ary manaraka fitsaboana eo anivon'izany toerana izany izy ireo raha ny vaovao voaraina eritrany. Fa anisany ahitana trangana koronavirus 20 ihany koa ny Fianarantsoa, 3 amin'izy ireo ao anatin'ny tranga fahasarotana. Amin'ireo tranga 20 voamarina fa mitondra ny tsimikaretina dia miisa 4 ireo tsaboana amin'ny hopitaly Andrianjato, ny iray kosa ny amin'ny hopitaly Tambobe raha toa ka manaraka fitsaboana ny an-trano ny ambiny.